Miarabanao hatrany eto plasy eto poavy, manaraka ny fandarina zany malaza. Hijanona amin'ny tontolo ara-tsosialy, ekônomika isika satria zany tokoa malaza amin'izao fotoana izao. Zany malaza satria raha ny fantatra zany dia manomboka androany ary maharitra ateloana eo na 3 andro, zany hoe ny 2020 ary 1 volana Jolay ny Université maty raha ny fandraisana fanapahan-kevitra nataon'ireo mpampianatra mpikaroka mpampianatra eny anivon'ny Anjerimanontolo na ny CSS izany. Efa nisy moa ny fanairana tamin'ny alalan'ireo atrikasa, tamin'ny alalan'ny fivorimben'ny ombonan'izy ireo ihany koa ary farany dia tonga tamin'izao fanapahan-kevitra izao. Tsy latsaky nenina na fito ireo fitakiana nataon'ireo mpampianatra mpikaroka mpampianatra amin'izay zavatra tokony hositrahan'izy ireo amin'ny alalan'ny asa fampianarana sy ny asa fikarohana izay tanterahana. Kanefa moa tahaka ny hoe rano andamosiny ganagana avokoa izany zavatra rehetrarehetra izany ka tsy misy tanteraka ary nahatonga azy ireo izay heverina fa manam-pahaizana ary mpampita ny fahalalana ho an'ny zaza malagasy ho tena tafiakatra ny maripana ary efa mihoatra ny fefy raha toa ka izay ny lazana azy ka tonga amin'izao hoe Université maty izao. Nabaran'izy ireo fa ny traitement zany hoe ny fampitoviana ny université enina eto Madagasikara dia anisany ao anatin'izay fitakiana tanterahan'izy ireo izany. Ary nambarany ihany koa fa tsy rariny ny anesorana 100% ny tambo-karama ho an'ireo mpampianatra mpikaroka mpampianatra. Zava-misy ihany koa dia hoe tokony avoaka ny karama 700 sy 740 ho an'ireo vacataire izay 90% ny mpampianatra eny Ankatso dia vacataire avokoa. Ireo vacataire ireo no tena manodina ny tontolo ny fampianarana eny amin'ny université, indrindra hoy isika raha ny eny Ankatso izany. Mifanindry amin'ny fanadinana baccalauréat ny zava-misy eny amin'ny université. Ary mifanindry ihany koa amin'ny fiomanana ireo zaza malagasy hiditra indray eny anivon'izany Anjerimanontolo izany tsy ho ela. Kanefa moa rehefa manao ny sofiny tsy hiaino ary manetsy tadiny ny fitondram-panjakana rehefa tsy nahavaolana nandritra izay efa taona mahery izay dia tsy maintsy niditra tamin'izao fanapahan-kevitra izao ireo mpampianatra mpikaroka mpampianatra eny amin'ny université izany, izay efa fantatry ny rehetra fa misedra olana na eo ihany koa ho an'ireo mpandraharaha izay ao anatin'izay hoe personnel eny amin'ny université izay. Sahirana izy ireo teo aloha teo tamin'ny fahazoana ny karamana. Ary fantatsika ihany koa ny olana nateraky ny fifandraisana tsy milamina teo amin'ny Croix sy ireo mpianatra eny anivon'ny Anjerimanontolo. Mangony fotsiny ny tontolo ny herinaratra izay tsy mandeha amin'ny laoniny ary ny aratsy ny trano izay hipetrahan'ireo mpianatra izay mandrato fianarana eny amin'ny université. Mety hoe ny eto Antananarivo ny voaresaka satria eto Antananarivo no akaiky filàn'ny fianoarana na eto Antananarivo no mateti-pitena fa hitovizany rehetra izany tranga izany na ny Andraindrato na any Ambondrona na ny Barika 5 na ny Maninday sy any Antsiranana. Hitovizana ny tranga fa mety ho fisehony amina fotoana na amina trangan-javatra anankiray izay mety hipoahan'izany fahasorenana izany no mahasamihafa azy. Tsy mety vaovao zany amin'izao fotoana izao izany tontolo ny Anjerimanontolo izay reharehan'ny malagasy izany. Ary ny manahirana amin'ity tontolo ny université ity raha hatramin'izay dia saika mandeha amina sokajy manokana ny hetsika, zany hoe mety ny mpandraharaha eny anivon'ny université no manao fitokonana ary rara na hoe tsy fahita firy izany. Fa mety ihany koa ny mpianatra matetitetika no manao fitokonana. Ary taty aoriana dia ny mpampianatra mpikaroka na mpikaroka mpampianatra amin'ny alalan'ireo fangatahana heure complémentaire na mety ho fitakiana maro samihafa. Fa amin'izao fotoana izao dia saika mitambatra ny fitakiana ho an'ny tontolon'ny Anjerimanontolo. Manana ny fitakian'ny mpianatra, manana ny fitakian'ny mpandraharaha, manana ny fitakian'ny mpampianatra mpikaroka. Eny hatramin'ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa aza dia mba manao fitakiana sy fitokonana ihany koa amin'ireo zavatra marobe tinakin'izy ireo amin'ny minisitra tompon'andraikitra. Eto ny ilazany zany rehetrarehetra zany fa misy lafin-javatra maro tsy voafehy ho an'ny eto Madagasikara.
fa ngaza ihany fa fantatsika tsara ny zava-misy ho an'ny ainana eo anivon'ny knapsa. Misy no menomenona ny am'ireo fahatarana samy hafa nateraka zay fitokonana zay satria tsy nanaiky ny tantely hafa-drakotra natao an'izany fanana pirenena izany ary fanana ny vahoaka malagasy zay mpandoa latsakemboka sy iantehatra amin'ny alalan'izay vola fandray isa-telo volana na amin'ny alalan'ireo assurance na amin'ny alalan'ireo fiatohana ara-tsosialy hafa ireo mpikambana ao anatiny dia arova mpiasa sy ireo mpandoa latsakemboka izany orinasa izany. Saika io manko zany zao taorian'ny Hermady, taorian'ny Jirama tany aloha tany, taorian'ny Sonapara tany aloha tany sy ireo orinasa samy hafa tahaka ny Pôrony Tomasina na SMMC sy ny sisa dia ao andray aloha zany no endrika tantely hafa-drakotra raha toka izay no ifampiresahana mobe ty raharaha mahitsitsy kokoa. De miaro izany orinasam-pirenena zay anyvoaka malagasy sy ny mpikambana ao am'izany ny mpiasa sy ireo mpikambana araky ny nambarantsika. Ka tsy miaro fe miaro fotsiny ihany fa manao hetsika mihitsy aza teo aloha teo nanakatona ny Brown Knapsa manerina nosy. Mbola tsy nafaly ireo mpiasa ihany koa ny fomba nentina nanenjehana ny tale jeneraly mpisolo toerana zay efa tafavoaka ny fonja moa saingy tsy afaka mandray ny asany am'izao fotoana izao. Mbola adefitra be eo anivon'izany knapsa zany ny raharaha 2024 zay diso fantatry ny rehetra tamin'eo nisy famoaham-bola samy hafa navoaka tao anatin'izany orinasam-pirenena izany ka nalefa tany amina commune na ihany koa nalefa tamina fividianana lafin-javatra maro samy hafa ny eopapana sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mbola vita hatreo zany resaka zany fa vao mainka mahazovana amin'ny adefitra zay mandeha am'izao fotoana izao amin'ny arovana sy mba tsy ho potika manaraka andreo orinasam-pirenena zay efa potika sy efa andalam-pahampitehana am'izao fotoana izao ka zay no ijeron'ny mpiasa am'izao fotoana izao miaraka amina syndika maro samy hafa. Jirama mbola hotsaivina amintsika ve ny fampitehan'ny Jirama zany hoe memitontongana makany anaty fahampitehana zany orinasa Jirama zany ary sarotra ny inona fa ho tafarina. Na izy filoha aza zay nampanantena fa ho afaka ny délestage rehefa tonga izy ary afaka mampitombo ny tahan'ny herinaratra vokarin'izany orinasa Jirama zany de vao tamin'ny alahady no miteny fa mbola ho ela ny fanarenana ny orinasa Jirama ary mbola mitaky fotoana maharitra zany. Na de niezaky ny be de masom-bahoaka araka nanome 3 herinandro ny ministra ny filoham-pirenena ny amin'ny tsy maintsy vaovà ao anatin'izany 3 herinandro izany délestage de karazany nofy ihany zany sy fampandriana drisa fitadiavana boky émissaire fitadiavana fusible mba ahafahana miteny fa tena mandray andraikitra le filoham-pirenena fa inona moa ny tsy efa nijoroany saingy tsy tafavoaka zany mandrakity ny androany. Ny fitantanan-draha ra-panjakana sy ny fitondran-draha raha daholo zany resahantsika izany ary mamotika ny fototra iorenan'ny firenena amin'ny alalan'ny orinasa sy ny mpiasa. Ny mamelona ny firenena manko dia ny orinasa sy ny mpiasa. Ireo no mamelona ihany koa ny vahoaka malagasy de zany rehetrarehetra zany mihodina sy miara-miaina no mampiditra ny vola ao anatin'ny kitapo-bola am-panjakana kanefa io hitantsika io am'izao fotoana izao tsy mihodina araka ny tokony ho izy intsony ny kitapo-bola am-panjakana ary betsaka ny vola tsy tafiditra déficit budgétaire. Tsy maintsy angatahantsika any amin'ny mpamatsy vola nefa ny anetsina ny vola ilaitsika ao anatin'izany kitapo-bola am-panjakana izany zay le hoe fanampiana amin'ny alalan'ny teti-bola aide budgétaire. Kanefa ny fitondram-panjakana dia tsy tahotra tsenatra tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety natao Ngarajoelina ny alahady teo dia nilaza mihitsy fa misy am'ireo famoaham-baovao anivon'ny Banque mondiale ny FEC zany hoe tsy marina. Manahirana ihany zany fomba fiteny zany tsy hoe incident diplomatique nateraka zany fa miteraka ihany koa zany tsy fahatokisana ny mpamatsy vola sy ny asan'ny mpamatsy vola ary ireo teknisiana manam-pahaiza mpamatsy vola zay manao tombana ary eo ihany koa manao fitsirihana ny fomba fampiasam-bola eto Madagasikara ka mbola betsaka ny fampiasam-bola ialany amin'ny mpamatsy vola ho an'ny eto Madagasikara. Izany anefa dia mahagaga ihany ny fasahiny mpitondra fanjakana miteny zavatra mahery tahaka izany mitodika makany amin'ny mpamatsy vola. Ny mpamatsy vola amin'ny alalan'ny Banque mondiale sy ny FMI manko sisa no mba azo lazaina fa mampiaina kely ny tontolo ara-toe-karen'i Madagasikara.
Ny FMI de miezaka mitsinjo ny fomba fampiasam-bola sy fomba fitantanana ny kitapom-bola ampanjakana, indrindraindrindra ny amin'ny vola mivoaka sy mivola miditra, ny trosa anaty sy ny trosa ivelany, ary ny am'ireo fikajiana ny volamena sy ireo tahirin'ny devise na ihany koa vola vahiny eo anivon'ny banky centrale. Anjaran'ny FMI zany, ka raha toa ka eny anivon'ireo mpamatsy vola no anaovana teny mahery, manahirana ihany ny fihetsika tahaka izany. Ny Banky mondiale moa dia mpamoaka vola amin'ny alalan'ny foto-drafitrasa, amin'ny alalan'ireo projet vaventy sy ireo heverina fa tokony tatsoroka ho an'ny fampandrosoana ialana amin'ny fahantrana amina firenena maro samihafa. Ka amin'ny alalan'izany no itenenantsika ny amina hoe mila mahay mamindra mitondra. Eny, inona moa no hoe mila mahay mamindra? Efa napitra amin'ny alalan'ny herinandro vitsivitsy, tsy hipetrahany eo amin'izany fitantanana ny firenena izany intsony ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny Andry Rajoelina. Ka ngamba tsy misy zavatra hafa antenaina avy any aminy afa-tsy ny amin'ny hoe ny fomba handamina ny ialana eo sy ny fomba handamina ny ao aoriana ny fotoana zay tsy hipetrahana intsony amin'ny fitantanana zany firenena zany ny tokony esahan'izy ireo saina. Fa raha hoe mbola hanao fampandrosoana, hanao programana asa lehibe, hanao fampanantenana samihafa, tsy ho vita ao anatin'ny roa volana latsaka intsony izany. Nofy izany rehefa tsy vita tao anatin'izay efa taona mahery izay. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatela topovavy.